Araka ny afantarantsika azy isan-kerinandro misy ny lalao izay zany misoma ao anatin'ny gazety izay zany misy hatrany ny tsara vitana zany isan-kerinandro tolorana ny loka ho arahantsika ato anatin'ity sary ity indray ny fanomezana ny loka ho an'ireo mendrika tamin'izany. Tonga eto amin'ny fotoana nolorana ny loka indray isika lalao izay zany misoma izay hitanao anatin'ny gazety izay zany ny tapakila fandraisana anjara tamin'ny herinandro ny 10 volana May iny no arositsika no atolorana loka zany amin'ity roa no hahazo izany. Andriamatoa Ratovoarsan Mamirina Mampionina Irzo avy ato amin'ny akaviako ato izy fa miaravazy. Andriamatoa Rakotomanga Jean-Denis kosa moa dia tsy afaka nandeha tonga teto amintsika tamin'ity alina ity fa dia noho ny asa amandrara dia naniraka solitena izy aka izay lokan'izay miarabanareo miralalo tonga eto. Miaraba tompoko. Sady miarabanareo ihany koa zany nahazo loka tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny loka izay zany avy hatrany dia atolotra angamba ny loka Andriamatoa Ratovoarsan Mamirina efa mpilalao hatramin'izay. Nisy fotoana efa nilalao efa nanjay anjara dia nisy fotoana izy ity moa zany tia kilalao ty efa nidirako dokotera mihitsy satria nisy fotoana efa nahazo fa da dimy tao hatrany le tapakila 559 tamin'izay niantso taty amin'izay zany aho hoe za anisan'ny nahazo. Enao le tamin'iny? Za le niantso. Hitanao zany maina mihitsy ianao fa mbola nahazo ihany. Tamin'le fanontaniana hoe iza mpanolotra fandarana mahery dia le tapakila dimy tao dia niantso taty hoe tokony nahazo dia kelikely dia niantsonay izy miala tsiny tompo miala fonja fa le tapakila tavela taty hatrany dia nahazo tongaka voninkazo kely maraina dia nisava ilay aretinandoha ka dia misaotra ary miala mbola mimerina fialatsiny tamin'iny tompoka dia tena mahafinaritra le lalao dia izay mba mirary soa fa aza tohatra ny amin'ny anarany hoe izay zany fa toy foana tompoko lasy tompoko vavy misaotra tompoko. Ie misaotra anao tamin'ity zao tapakila firy no nalefanao taty amin'ny fandarana? Tapakila 12 no nalefako. Gazety 12. 12. Raha ianao raha tsy diso 770 amin'zato sy arivo ny tapakila ny nahita ny valiny marina tamin'ity samy nahita daholo zany izy anankiroa rehetra fa Andriamatoa Mamirina totra ny tsy diso tao kaikaiky n'io izy io daholo no nataonao fa nakaiky tamin'io misy 10 misy raiky amin'ny 10 efa nahoana ny nahitanao an'izay tsinjinao mihitsy ve le izy sa hoe efa mpanaraka an'le lalao ianao dia hainao tsara misy fotoana manatitra tapakila ty amin'ny gazety izay zany dia hitako le uriny io dia hoy izy hoe eto zany valiny io dia misy fotoana manatitra dia ao zany eo amin'ny 100 foana mpandray anjara raha vao mora fanontaniana dia eo amin'io raha vao sarotra fanontaniana dia midina ny 600 700 isany sy papakely ho an'ny pakafito. Tena marina mihitsy zany na izahanao mora foana moa na izana zany ara fanontaniana manaraka ny fandariny tao amin'ny TV fotsiny dia mahita an'izay valim-panontaniana izay. Solitenan'Andriamatoa Rakotomanga Jean-Denis tsy eto izy aloha hatramin'izao zany aloha fa araka nambara teo voatanina ny asa amandrara ny zavatra ampitaina fotsiny angamba dia hoe ampitahoana ihany ny fiarabany avy aty amin'ny gazety izay zany dia mampirisika anazy mampirisika anao ihany koa efa nandray anjara anao efa namaky ny gazety izay zany aloha izay voalohany andray anjara mihitsy fa mbola tsy nahazo ianao mbola tsy nahazo ianao zany raha tsy vitana fa lasa hiraky ny olona fotsiny aloha hatreto fanantenako za misy maromaro ihany koa ny tapakila nandraisako anjara nateriko androany nateriko omaly nateriko fakomaly. Ie antenaina zany iverina engany samy azo ho amin'ny indray mitoraka ity indray satria ny amin'ny ity zany tamin'ity herinandro ity dia natokana ho an'ny fetindreny ny lalaontsika dia somary miakatra kely ny loka ho hitantsika amin'ny alatsinainy indray hoe iza no nahazo izay loka be amin'ny lalao izay zany soma ho an'ny fetindreny izay.